Rampitso sabotsy no vinavinaina iangy ao anosy be iverina ny Somalia ireo teratany somaliana misy 7 zay sisa hafitra tamin'ireo fitopolo zay saika iondrana any Mayotte zay hitan'ny mpanjony malagasy moa tany amin'ny faritra Mason'Nosy be ny 20 ny volana Novambra lasa teo. Namono any avokoa ny 20 tamin'izy ireo tao ren'Losan-dranomasina zay nitranga tany amin'ny faritra Mason'Nosy be iny. Tao amin'ny kianja mitafo Nosy be izy 7 ireto no nitoby niandry izao fampidiana azy ireo izao. Noraisina sy nakatoavy ny sekretera panjakana Amerikana Anthony Blinken omaly ta Washington DC ny taratasy zay manendry ny lantsorakoto malala arapo ofisialy ho ambassadeur ny Madagasikara any États-Unis. I lantsorakoto malala zany no ambassadeur andray toerana io zay tsy nisy ny tana tao anatin'ny 5 taona mahery. Ny faran'ny volana Aogositra teo izy no voatendry ho masivon'ny Madagasikara any États-Unis. Ny 9 Novambra no amafisina nandritra filan-kevitra ministra izany fanapahan-kevitra izany. Fidy matratratra amin'ny 770 sy 770 sy enala no ampidirina amin'ny lisy mpifidianana mandritra ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna zay ho atao ny alarobia ho avy izao raha ny voalaza ny Alberto Claudel Radinef Mandimby talemsana ny arakajy mirindra sy ny teknôlôjia vaovao eo anivony vao maleo tena misana fifidianana. Efa nanomboka tamin'ny alarobia teo no nampidirina ireo anarana ireo ao anatin'izany lisy mpifidianana zany raha ny nambarany vao maleo tena misana fifidianana hatrany. Raha ny nambara mo de eto Antananarivo no tena betsaka indrindra ka itoy hatramin'ny alahady izao zany hoe 3 andro mialohan'ny fifidianana ny fampidirana izay lisitra izay. Nafindraina amin'ny kianjan'ny CFFA andoarany fotsiny fifandonana eo amin'ny Uskafotsy sy ny Kosfa zay tafiditra amin'ny andro voalohany amin'ny fiadiana ny tompondakan'ny Madagasikara amin'ny taranjam-baolina kitra na ny Pure Play Football League. Raha ny fandaram-potoana zay navoaka ny mpikarakara ny fifanana dia teny alarobia no kasaina atao ilalao tokana zay ho ataony ny vondrona foany amin'ny faran'ny herinandro ity. Nametraka saina mena teny amin'ny fokotany Manjakamiadana mba avady mitafo ambanina mpamarinana tsara faritra Ambohipotsy ary faravohitra ny Bureau national misahana ny loza sy ny tandindon-doza niaraka tamin'ny commune Antananarivo renivohitra. Miantso irem-ponina eny amin'ny manodidina ireo toerana nasiana ireo saina mena ireny ny tale général ny BNGRC ny général Olivier Andriakaja mba tsy hanala ireny saina ireny. Natao fampitandremana ny toerana ahina isy loza mantsy ireny saina ireny hoy izy fa tsy manelingelana ny mponina eny an-toerana.